dia hiditra amin'ny fandraisana ny vahiny avy hatrany sika amin'izao maraina izao Ramatoa Lanto Rakotomanga izay solombavambahoaka ny Madagasikara voafity tamin'ny anaran'ny vondrona Tokimapara tao amin'ny boriboritany faharoa teto Antananarivo renivohitra. Miarabanao dia misaotra amin'ny vahiny atao anatin'ny fandarana amin'ny tsy maraina ity. Miarahaba Lalatina dia miarahaba ny teknisiana ihany koa fa indrindra fa itsika mpanaraka tsy tapaka an'ity radio anao ny fitenenana ity sy ny fandarana rehetrarehetra atao amin'ny Free FM. Ya, Ramatoa Lanto Rakotomanga, nareo velo zay ngamba mifantanina voalohany, ianareo tao anatin'ny Mapara velo anisan'ny konokonina tokoa an'le motion de censure na nandray anjara tamin'ny saika anatanterahana azy io. Ny konokonina ny député rehetrarehetra mihitsy no efa nanao an'izany nanana heritreritra satria rehefa nisy ny fifampiresahana aminay solombavambahoaka rehetrarehetra tsy akanavaka na avy amin'izy io eny na zareo ao anatin'ny vondrona parlementaire HVM dia niaran-resaka ary tsy tamin'ity session extra ordinaire faharoa ity zany fa efa nanomboka tamin'ny ordinaire voalohany zany dia efa nisy fa tamin'ity faharoa ity dia nisy ny huis clos izay nataon'ny député rehetrarehetra ary nandray anjara nareo nandray anjara feno mihitsy ny Mapara ary ny groupe parlementaire rehetrarehetra izay nisy tao amin'ny assemblée dia tazana tao anatin'izany ny tarika an'ilay izy dia tsy hoe nisy ny tarika fa tena volonté an'ny député rehetrarehetra zany satria efa hita tao anatiny fa efa somary tsy mandeha ary tsisy vokany mihitsy hatramin'izao 20 volana ny asan'ny gouvernement ary tao moa dia nisy député tena nandray fitenenana mihitsy hoe tsy ny gouvernement no antony fifampikatsona na sakana misy amin'ny fampandrosoana fa tena ny fitondram-panjakana mihitsy satria raha misy ozy izy ny teny no averiko hoe raha misy ozy izy ny nomination na resaka fanendrena tale eo anivon'ny ministère dia sakana foana tsy maintsy mandalo eo anivon'ny fiadidinan'ny république zany vao mandeha dia tao ary izy dia ahoana zany so dia empêchement kosa ary ny atao ohatra zany dia rehefa aveo dia reny ny zava-nisy zany hoe motion de censure tapakareo zany hoe tianao tenena zany tsy nisy tena hoe initiateur hoe ty olona ty vondrona parlementaire ty nanao anisy fa doatra ny efitrareo rehetrarehetra zany ka inona ary nahatonga le revirement zay zany no tena adhevitritsika zany avy hatrano manko hoe le izy lazainareo satria nisy an'le hoe soi-disant coalition tsanganiny hoe 7-20 dia tao amin'le 7-20 zany na dia tsy nilaza mazava dia hita ihany hoe nisy nandeha tao anatin'le resaka motion de censure dia rehefa aveo amizay misy revirement tampoka lasa misy soniraky amin'ny zato indray hoe mitsipaka an'le motion de censure misy problème zany tao zay mihitsy no somary mampalahelo sady mamenatra no mampalahelo satria raha ohatra ka zahay 7-20 ny saina tsiny zay ny tao dia samy nanangatanana daholy hoe hiaraka asiny zay fiarahany coalition ny solombavambahoaka rehetrarehetra mba hitovy hevitra amin'ny resaka fiainam-pirenena sy ny fampandrosoana firenena zany dia rehefa aveo dia raikitra tao zany fa samy anao sonia amin'ny entité misy anazy avy dia zay zany efa raikitra tao fa rapitotsika miverina anangona an'izay ary ametraka an'izay motion de censure zay tsy nisy nitsipaka na ray arany tamin'le 7-20 fa samy nanaiky ny apitson'iny nisy fizarana vola ve teo dia tamin'le 7-20 aloha tena nadio ary tena hoe fierté en député zany hoe raha miaino ny feon'ny vahoakantsika raha miaino an'ireny foniny reny tsika dia efa maloto tsika député ao anatin'izy ka le resa-bola re alao ajanona fa dia alao ny tombotsoa ambon'ny firenena samy miteny an'io daholo moa ka tsy haintsony hoe iza ny tena mitsika zay fa alao ny tombotsoa ambon'ny firenena alao le vahoaka mifidy atsika mba hoenona ary hitondra ny teny marintsika ny apitsony dia akory ny agagana ny alahelo vaky ny fo raha ohatra ka niova na ny fomba fiteny na ny fomba firesaka ireo namana izay tena hoe nandiso fanantenana tanteraka satria le izy ane madame Lalatina le izy azo tsapahitanany hita na dia atao ary hoe tsy tantaraina za tsy tantara zavatra lehibe fa mpanao gazety ane dia feno ao amin'ny assemblée nationale na misy zavatra na tsy misy zavatra kanefa nahagaga hoe fa maninona moa
hoe anao fitsipaham-pitokisana ary mbola tsy fantatra hoe mipetraka akory le izy de maninona moa hoe tsy pahana sahady ny mbola tsy déposé l'émotion de censure mipetraka l'émotion de censure de misy ny fitsipaham-pitokisana raha ohatra ve zahako raha ohatra hoe misy olona nanao ratsy anahako ohatra andeha toran'iny olona iny ahako de andeha atao taratasy ve tsy voalazany ao anatin'ny constitution iny fitsipaham-pitokisana ao anatin'ny assemblée nationale tsy voalaza ihany koa ny règlement intérieur ny assemblée nationale hoe rehefa hitsipaka fitsipaham-pitokisana de ilaina ve zany signature zany ridicule ne zany mahamenatra ne zany raha solombavam-baoaka za aloha raha ao anatin'ireo 100 ireo menatra tena aleoko misitrika any ambany latabatra toy izay hiatrika amin'ny vahoaka zay monsieur hoe nanasony noho zany dia misy antony matoa manao sonia an'izany fitsipaham-pitokisana zany izay fitsipaham-pitokisana mbola tsy mipetraka akoriny de misy antony zany ary anareo mpanao gazety ihany koa dia nitaraina daholo satria raha nisy ny fivoriana tsy azon'olona hatrehana atao amin'ny salle des séances tsy haiko ianao aloha sura fa efa atao amin'ny assemblée nationale ianao dia ao anatin'ny salle des séances izany fivoriana tsy azon'ny olona hatrehana zany ary na mampiasa tao ary de tsy mahazo niditra tao anatin'izany satria tena ho an'ny solombavam-bahoaka irery zany kanefany dia tsy nahazo nidirana mpanao gazety ny tao amin'ny assemblée nationale raha tao amin'ny salle des séances izy no tsy nahazo niditra de normal zany satria tena huis clos tanteraka tao fa maninona moa taty ao anatiny aty ivelan'ny salle des séances maninona moa mpanao gazety ny tonga de roasina tampoka tamin'ny fotoana izay nitrangan'ilay zavatra ka izay mapara dia mijoro vavolombelona mijoro ary miresaka amin'ny vahoaka n'Antananarivo ny vahoaka eran'ny Madagasikara ny olona miaino an'izao fandaharana izao fa ny maparany tsy manana intérêt manokana anaovana n'izany fitsipaham-pitokisana zany fa maninona nefa hoe nareo mihitsy ny mizara vola tao anatin'ny anteminera anaovana l'émotion de censure de tsy fantatro zany mety hoe nisy nanambola ny ohatra nareo zany de nisy nanao surenchère de rava l'émotion de censure saika nataonareo satria nareo mapara ozatra zareo ny tena ohatrany hoe nalahelo zany rehefa rava l'émotion de censure zany hoe nareo zany ny tena nanana intérêt nanaovana l'émotion de censure raha ilay heno za moa tsy miteny hoe nisy sa tsy nisy le fizaram-bola za koa tsy hiteny mihitsy hoe iza na iza fa amin'ny alalana zavatra nandeha tao zany de itsika ihany no mamaly anazy raha miteny hoe 500 000 ariary no nizarain'ilay nitsipaka zany ny feo mandeha zany ilay nitsipaka ny l'émotion de censure ny émotion de censure dia nisy solombavam-bahoaka niteny hoe nizara 2 millions d'ariary mapara tsika ihany zany de miteny hoe logika ve raha tsy vita motion de censure raha nizara 2 millions d'ariary mapara nefa nizara 500 000 ariary ny anakay eo zany de fahita hoe lainga marivo tototra ka le izy ny prime ministre hoe na ino prime ministre zany andro amaraina de ozy izy hoe tena nizara vola mihitsy ny sasany ozy izy fa io solombavam-bahoaka io nge ozy nazaraina vola za misainy io ka raisiny ihany ny vola fa tsy ataony zany hoe mety niraisiny ihany ny vola avitany aminareo zany fa tsy nataony na de 500 000 raha nanindry azy mapara aloha efa mangina ary zahay tsy miditra efa niteny hatramboalohany satria ny filoha nasional mapara de Andriamatoa Andry Rajoelina de efa niteny hoe tsy afaka ny iara-iasa amin'ny olona tsy manara-dalàna raha ohatra ka voananomboka fotsiny ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia efa nandika sahady ny lalam-panorenana izay ao anatin'ny article 54 iny raha iverenantsika kely raha iny article 54 iny amin'ny fanendrena ny prime ministre za tsy manana olana amin'ny prime ministre nizaniza fa nena asa no jerevako ka raha mijery ny prime ministre fanendrena ny prime ministre Cool Roger dia raha ohatra ka tena le signature no jerena dia hita masoko fa nanana 87 signature mahery ny ministre Jules Etienne ary hita masoko zany za aloha tsy nanao sonian'izany ary tatiorinany nefany dia voatendry ny prime ministre Cool Roger izay napisy 10-10 satria ny teny ihany koa hoe nanana ny filohan'ny république mihitsy ny teny hoe nahavita signature 5-20 izy aiza ary le signature 5-20 mba asehory olona le izy raha ohatra ty 101 signature ty izay nataon'ny député ihany koa izay nanaovana conférence de presse tao amin'ny Colbert
mipahana ny fitsipaham-pitokisana zavatra logika fa misy ambadika ane zany na mijery an'izany fotsiny ary ianao na tsy mitapaka ary ianao a de efa vakina fotsiny zany zavatra zany ka noho zany mba asehoy koa ary le sans signature satria raha izahaina anao signature an'ilay fitsipaham-pitokisana tena efa mahatratra 70 mahery zay ary azo jerevana io fa kosa moa sasany araka ny teneninao hoe sasany te handray vola ary ny sans signature io arany dia maro be ny manao signature fosika amin'io hoe za te handray an'le vola mianarako natao fa tsy sonihako ary misy mihitsy ary ny olona tsy nanao ny sonihany tao nefa de ao ny sonihany zavatra mampalahelo zany zavatra zany hoe namboarina monté de toute pièce zany namboarina zany le raiky am'zato tianao satria ao evitrako ty eritreritrako ty nisy pression tao satria ilay olona nitarika an'iny fitsipahana ny fitsipaham-pitokisana iny de olona efa niala tao anatiny zany HVM zany groupe parlementaire HVM ary izy ny anisany nitarika ny fialana tao anatin'izany kanefa ndry matojovato kanefany tampotampoka teo atao hoe resaka tsy ampiray andro akoriny de nivadika tonga de mainty tonga de mivadika fotsifotsy zany de mivadika mainty satria le fivadiany tsy na ratsy rehefa ratsy de mainty ino ndikan'le hoe nisy pression tao tianao lazaina zany hoe le izy miala tany amin'ny HVM zany de mety nataony HVM hoe ho faizanera ohatra ka miala HVM zany matetika zany foana ny zava-misy zany foana ny misy satria zany anisany tsy fanarahan-dalàna ny filohan'ny république za zany tena hoe samy teny satria zavatra marina fady ararany lalam-panorenana ny fiatson'ny filohan'ny république ny député makany aminy afaka invitation amin'ny mampinamana ny trano na any amin'ny fitoeram-pisakafoanana na any amin'ny fionana fa raha ao amin'ny lapan'ny avoloa kosa ao amin'ny lapam-piazananao angambany mety tsy ho latsaky ny indimy angambany ny filohan'ny république na piantso ary ny lavain'ireo session reo ary de ilay maninona ilay HVM ny vondrona parlementaire HVM sy ireo mapara izay atao hoe mivadika ireo no natsonao misy antony zany izay fady ka eo ny todiako hoe itsika raha resaka atsidiko kely izy resaka fampiavana-pirenena non fa maninona moa raha ohatra ny olana ne madame Lalatine eto amin'ity firenena malagasy ity de ny tsy fanarahan-dalàna no mahatonga ny olana rehetrarehetra ka okare itsika mba ametraka an'izay tsy hoe magia akory ny fampiavanana ka hoe rehefa tenenina ny fampiavanana zany de tonga de ho tonga marina ny fampiavanana fa mandiny aloha tena ianao tsy rairay avy indrindraindrindra fa itsika mpanao politika milela paladi aza ny intérêt personnel aza ny patron anao aza ilay vondrona misy anao jerevana fa ilay vahoaka efa mijaly ilay vahoaka manatena fiovana marina reo jerevana dia arao ny lalàny na itsika fotsiny ary ny itsika izay atao hoe ao anatin'ny fitondrana ankehitriny na solo tena mpanjakana arao ny lalàna satria raha mahita ane ianao eny amin'ny lalana eny misy tomobile zay tsy te tonona anarana fa député io izay mandeha tonga de mandeha sens interdit tonga de misosososo izay mahatonga embouteillage be deabe mitovy itsika solombavam-bahoaka no tokony taratra ho an'ny vahoaka izay ny fidy atsika ka oakytsika anara-dalàna ary oakytsika mpitondra anara-dalàna dia miavana ho azy ny vahoaka miavana ho azy ny mpitondra zao manko raha mato solombavam-bahoaka enao ve tsy mahita hoe le antenira-pirenena mihitsy no maloto loatra mato zany isaky ny misy resaka motion de censure de mivoaka foana io resaka volo io tena pourri mihitsy zany lo mihitsy zany nareo anivony antenira-pirenena tsy afaka mitsara tena avy amin'ny mahasolombavam-bahoaka misy problème nge ty zavatra ty mahamenatra zao zany efa tsy fierté tsony zany hoe solombavam-bahoaka zany kanefany tsy maintsy mijoro ianao fa tsy te haloto miaraka amin'ireo mpandoto rano ireo raha ohatra tsy resaka motion de censure ane no ilatsahan'ny zany zavatra resanao zany fa zany mampatahotra ao anatin'izy lalàna rehetra hiditra amin'ity session ordinaire ty ve dia tsy hifanaraka amin'ny tena hoe fototra hijoroana foto-kevitra ary fampandrosoana marina fa mety ho zany foana ave fa raha ny hevitrako amina lantorakotomanga sy aminay mapara dia alefaso ny référendum dia ravao eo assemblée nationale eo dia okare mba tsisy latsaka amin'ny anaran'ny tenany tsy asiana indépendant tsony fa reo indépendant ireo no tena anisany
manimba an'izany tontolony amin'ny teny megam-pirenena zany satria azo atsona izy makaty nefa raha voalaza ny lalàna ao anatin'ny article 72 dia ny indépendant dia afaka miditra any anatina vondrona parlementaire ary rehefa tsy mahazo mifindra intsony indray mandeha ihany nefany jereo nkeko indépendant efa niditra mapatraminy avao dia niditra HVM dia avao dia ka noho izany tokony misy ny ACC zany miantsoavo manao antsoavo amin'izany ACC zany tokony hijery mahitsy ry zareo mijery amin'ny famarinana satria ry zareo ny arbitre amin'ny exécutif sy ireo mpanao lalàna ireo ka noho izany ry zareo zany tokony hitsara mahitsy ny zavatra misy marina satria efa be dia be nge raha ity fitondrana kehitriny ity raha tsy teny fotsiny ahako hoe amin'ny fanitsakitsahana matetika ny lalam-panorenana dia tena tokony efa nijoro ny ACC zany izy zany no tokony inona moa zany fa olana farany tokony irosona amin'ny fampandrosoana sy ny filaminana indrindra nareo ve raha matosony bavam-bahoaka maparanao zany tsy mahita hoe matanjaka amin'ny anarany fotsiny le mapara zany hoe manana député fotsiny fa tena isaky ny zavatra eo amin'ny antemieram-pirenena dia impuissant foana nareo tsy mahavita ninina foana nareo mapara fa dia misubira ny lalàna ny manam-bola sy ny lalàna matanjaka sy ny sisa foana inona zany ny tena ilaina nareo mapara zany hoe raha ho an'izay olona mametraka fitokisana aminareo na safidy anareo zao mety efa diso fanantenana ihany koa satria zao motion de censure dia tsy tafa le motion de censure ary ny tena loza le olona tsy déclaré officiellement fa opposition dia zareo anatin'ny tiako Madagasikara nilaza tamin'ny fomba officiel Andriamatoa Girivo Randrianarisoa fa izy dia nanasoniany le fitsipaham-petokisana zany hoe anisany le raiky ambizato zany zareo tao anatin'ny tiako Madagasikara tena mikorotana ambony ambany tena mikorotana ny mahagaga ny dia zao hoe nisy ny mapara zany efa takana voalohany indrindra dia rehefa aveo iny koa nisy ny fifanarahana tamin'ny zareo tamin'ny mouvance Ravalomanana dia reny moa ny zavatra nitsanga ny teny mouvance Ravalomanana hatrany amin'ny Macron ny rehetrarehetra hoe zahay dia anao opposition reny zany 21 zareo dia ohatr'izany ihany koa ny MMM dia iny efa hoe nitsoahana tao anatin'ilay izy iny satria tsy nahavita ny zavatra nandrasana taminy resaka délestage dia nisorana ministre ohatr'izany ihany koa ny namana maro amin'ny GPS ohatra miaraka ireo olona rehetrarehetra ireo groupe parlementaire rehetrarehetra dia efa navita sony avokoa sony an'le fitsipaham-petokisana sa le motion mihitsy les motion de censure zany efa vita tamin'ny ordinaire voalohany tamin'ny volana mai dia noho izany zany tokony hametraka fotsiny zany zay sy miandry an'ilay isay mazoto ohatra hoe ny indépendance miala ohatra na ohatr'izany zany zay zany sisa no nandrasana amin'anatin'ny izy ary efa hoe zay zany mba asehontsika amin'ny vahoaka fa ny anteny megam-pirenena dia tena miasa ary tena isolo tena ny tena maheno an'le fahorim-bahoaka dia zay ny zavatra nisy na ny mouvance Ravalomanana dia ohatrany mianana hoe mbola miandry zay tsy tena nanasony an'le fitsipahana indray za tena varina za indraindray tena hoe varina hoe efa tena tsy mandeha araky ny lojikany antsony ny zavatra misy fa tena ohatrany hoe mivoana ary zay mahatonga hoe mahamenatra zay mahatonga na miteny foana hoe tsy manana fanantenana intsony amin'ny solombavam-bahoaka namana misy ny namana miteny ny olona nefa tezitra amin'io fa alao aloha amena farany ny gouvernement fa aoka zao fa ohatr'izany tsy mentsony ahako fa zahay mapara zany dia mampiseho amin'ny vahoaka izay conviction ananana izay volonté hoe hampandroso ary izay hoe fampanantenana namena ny vahoaka izay dia tiana ho tanterahana ka alohanay manao ny asa sosialy eny anivon'ny vahoaka satria ireo ny patron anay ireo ny tsy azonay ho ivadika amin'ireo mihitsy zay alohanay halan'ny fitondrana alohanay halan'ny namana député izay mitady mikatsaka ny intérêtny sy ny kibony izy ny sasany fa zahay dia ampiseho ny vahoaka fa izay dia mijoro
na de vitsy arany a de mijoro amin'ny famarinana sy amin'ny intérêt ny vahoaka malagasy. Ka zao manko ny Andriamatoky rehefa niteny hoe tsy nanao an'ilay fitsim-pahapitikisana fa nisany nanasony tao anatin'le raiky amby zato zany hoe nitsipaka an'le fitsim-pahapitikisana de niteny hoe zay kosa nge ozy raha manasony an'io ka mipasy le motion de censure de amerina ny mapara ao anaty gouvernementa zany de zay miazo an'le resaka hoe ahoana ozy zay no hiasa ho any zany fiverenany mapara ao anaty gouvernementa zany zay miazo an'le resaka hoe nenareo alahelo toerana de tsy mampanina anareo mihitsy zay natonga le olona niteny hoe mandoha vola hoe kita zany andoha vola na hoe zara vola be ampipasy an'le motion de censure satria nareo te hiverina na ao anaty gouvernementa na mety hoe bureau permanent mihitsy mbo mahatry ny anty amin'ny era-pirenena mihitsy nandeha mihitsy zay resaka zay ary nitenen'ilay ray aman-dreninay izay ray aman-dreny satria olon-dehibe tao anatin'ny assemblée nationale tamina fahitalavitra amin'ny fomba hoana moa zany ilazana le olo hoe ray aman-dreny satria olon-dehibe ny olon-dehibe zany maray aman-dreny azy fa tena gaga ny tena hoe ny mapara misy mikonikonina hoe anao an'iny motion de censure iny satria te hiverina bureau permanent nisy zay fikambanana solitena ny entité na groupe parlementaire vory fivoriana restreint zany le izy ary ny tena koa sy ny namana vitsivitsy ny tenako de tena anisan'ny teny mihitsy nisy vavolombelona be deaibe zany teo hoe razalo satria za bureau permanent tamin'ny teo aloha dia natambazana vola arany tsy hiverina ao anatin'izany bureau permanent izany ntsony satria efa tsy nanara-dalàna ny fanalananay tao fa manaiky izay satria olo-kendry ary tsy niseza akory ny mahaory satria nisy olo tao aminatin'izany bureau permanent zany nge mapara ihany ary za dia nitsodrano azy aleo alasana amin'izany toerana izany ary ny entana rehetrarehetra tao ariny izay vaovao daholy napetrako zany dia tsy nisy nalaiko hatramina zavatra kely arany dia najano dikan'izany de tsy malahelo an'izany toerana zany ny toerana efa nametrahany vahoaka ampy ana masolom-bavam-bahoaka ary mitondra an'ireo etaetany vahoaka eny anivon'ny deuxième arrondissement indrindrandrindra fa manerana Madagasikara satria solom-bavam-bahoaka ny Madagasikara miteny ampy ana zany ny mapara raha resaka gouvernement hoe membre en gouvernement dia ny maparany de efa miteny fa rehefa tsy manara-dalàna dia tsy hiditra zay manao motion de censure zany nge tsy hiditra ao anatin'ny gouvernement zany hoe inona ny intérêt nareo manasonia le motion de censure manao signature ny motion de censure satria de hitapoko hita-pirenena fa mikatso ny raha-pirenena sahirana ny vahoaka dia miezaka zahay ary tena mampiseho mihitsiny fa miaino ary manatanteraka an'ireny feon'ny vahoaka reny raha mijery ianao raha za manko ny tena anisany ngamba voalohany miaino an'io foninina io ary miditra mihitsy moa zany rehefa tena ilainy zany dia mahita androany fotsiny zao alohan'ny tamin'ny radio Rahavavy anankiray dia tena mitaraina ny olona tsy mahatokotsony ny solom-bavam-bahoaka tsy tena mitaintaina amin'ny resaka aitrano tena zany mbola tsy nahita tao anatin'ny ray volana mbola tsy nisy aitrano ohatry zany teto Madagasikara teto Antananarivo indrindrandrindra tena ohatrany tsy mampino anao hoe aitrano ao anatin'ny herinandro misy aitrano anankitelo de tena hoe gaga hoe fa misy inona ny valale zavatra loza rehetrarehetra zany ohatrany tonga foana zany ny efa fandaharan'Andriamanitra zany tokony iaino ny feon'ny vahoaka ny mpitondra fa tsy hoe na kritika io na inona io de zany angalanao lesony zany fa tsy hoe akory hoe matahotra fanonganana singa ianao nge olona voafidy ary voafidy ara-demokratika de tokony atoky am'izay ianao zay herinao zay ianao hoe zay zany fa tsy tokony atahotra manoloana an'izany ozy ianao manko hoe tsy raha ianao manokana zao efa tsy mahatokotsony le solom-bavam-bahoaka namana ary zay moa natonga anao nyteny hoe ravana mihitsy le anty amin'ny era-pirenena fa za koa tia metraka fanontaniana hoe ka le mapara koa ve azo itokisana satria problème nareo manao langage na opposant nareo zany mahita fa tsy ara-dalàna ny ao betsaka ny zavatra nkianinao teo fotsiny mba tsy ilazana hoe tena efa betsaka ny lozy ny vahoaka mahantry manino nareo tsy manohitra n'le fanjakana zay le hoe te atoky anareo zay fa nareo manao double langage koa anatin'le tantara fony iny azavainay fony zay satria raha ny lojika no anyjerevana dia nisy mpifanandrina tamin'ny deuxième tour nisy ny fanohanana ny filoha Ery Rajaonarimampianina tapitiavana
tamin'ny rehetrarehetra fo saina fa na dia natao tany daholo raha zahay mapara ny tarehana Andriamatoa Andry Rajoelina dia nanao izay nampandaniana ny filoham-pirenena ankehitriny ary araba-soa araba-tsara lany izy fierté anteny zany tamin'izany satria hoe ny olona napetraka teo dia lany ara-dalàna nisy ny adversaire zany ny faninana tamin'izany fanandrana taminy raha ny lozika hatramin'izay dia tokony eo no opposition ahoana moa madame Lalatina no andeha anao opposition no mapara nefany ianao no nahatonga ny olona io teo ahoana indray ny fomba iresahanao ho an'ny vahoaka izay ny fidy fa zay zany ny fananareo lalitra ve zany zay venao ataon'ny vahoakanao eny kanareo nefa sady tsy miteny opposition nefa miteny tsy manara-dalàna ny fitondrana tsy mahomby le fitondrana zao le fitondrana ilay mangina satria raha opposition manko dia ohatrany hoe alahelo toerana satria ianao ve tsy ohatrany hoe ny olona zany miteny hoe satria tsy mitondra tsony venareo dia malahelo tsy hany mihitsiny fa tena hoe alaonay zany mipetraka ho centriste zany fa mijery hoe raha mety ny zavatra ataony dia faly zahay hoe satria olona napetrakay io dia mahafinaritra ny zavatra ataony fa rehefa tsy mety ny zavatra ataony dia miteny zay hoe izy no manao an'izay izy rery sy ny mpiarady aminy fa izahay kosany dia miteny fa ity ny zavatra marina tokony nataony fa dia nandika ny lalam-panorenana izy na tsy nijery mivantana amin'ny vahoaka satria raha za mihitsy zao mpitondra raha zany eo amin'ny fitondram-panjakana raha zany eo amin'ny mpanatanteraka dia io sosialim-bahoaka io no ataoko voalohany indrindra ny ireo resaka tsy fandriam-pahalemana io no karakaraina voalohany indrindra satria io dia tena hoe fahoriana mivantana ho an'ny vahoaka ka zao ary inona ry zany ny tianareo mapara atao ao anatin'le donna politika mihitsy eto amin'ny firenena zany amin'izao fotoana zao inona ny tianareo atao aiza ny tianareo ametrahana ny tongotra satria na le vahoaka na le opinion mitazana ary nge fanina hoe tsy hita marina zany makaiza sa makaiza le mapara sa inona ny mba tanjonareo zany hoe Andry 2018 zany dia iverinandatsaka ny Andry Rajoelina sa inona zany ny tena ataonareo d'ici là koa mbola zao tsika 2014 mbola misy efa zao nareo efa miteny fa mijala ny vahoaka efa miteny ianao fa tsisy antenaina intsony avelanareo zany le vahoaka efa taona zay aloha dia mijery ny vahoaka foana ary zay ny resaka asa sosialy zany no anisany tena hoe hiazaka zanay na dia atao arany hoe tsy ho vitanay araky ny atsakany sy andavany le izy manontolo fa izay vitanay aloha dia tena ezanay tena ho atao ary tsy ho avelanay hoe irery ny vahoaka satria izahay nandiso fanantenana ny vahoaka tao anatin'izany zavatra zany ary ezanay ilay toky nataonay tamin'ny fampelezan-kevitra dia ezanay taterahan'izay amin'ny anaran'ny mapara ka noho izany ny mapara dia mangina zao raha resaka hoe politika zany fa na izany arany tsy maintsy amin'ny mahasolombavambahoaka ny tena misy sehatra politika idirana satria mba hahafantarany vahoaka izay marina kay ny position mapara dia zay no tena zavatra ataonay fa raha ny tena sitraponay zany dia miantso ny fitondram-panjakana miantso ny mpitondra ankehitriny zay tsy misy vahaolana afa-tsy ny fanarahana sy ny fiverenana amin'ny ara-dalàna iverenanareo anaty fitondrana zay tsy seza mihitsiny zahay zany tsy mitomany seza raha io seza io ne madame Lalatina no nalainy raha ohatra ka tena mamy izany seza zany miteny fotsiny anie zay hoe zay hiditra ao anatin'le izy dia manana toerana zay ao anatin'izany fitondrana zany fa kosany tena misafidy mihitsiny zay hoe arao aloha io constitution io alao ny lalam-panorenana fa rehefa voaraka io rehefa manajana io ianao ihany koa miteny amin'ilay olona inona moa zany no filazana azy mpanolotsaina ny filohan'ny république dia miteny hoe état de droit sy ny karazany dia arao reny teninao reny satria tsika ne dia miaraka mahita fa ny fitondram-panjakana
dia miverina amin'ny heviny ihany miverina amin'ny zavatra resahany tiako tenenina hoe tsy tanterahana raha hiteny azy zao hoe resaka fiamorana foana sy ny fiovahan-kevitry ny fitondrana resaka ny karamam-panjakana izay milanina tao amin'ny antenimera-pirenena la hoe tsoana ny roapolo ny karama mihoatra ny 250 000 ariary dia nisy famoahana manokana indray didy manokana indray hoe mbola tsy amin'izao aloha ny fanatsoahana za tsara le izy tsara le hoe tsy tsoahana le izy satria marary ny vahoaka zany zavatra fa kosany maninona raha tsy natao tao anatin'ny lalàna hoe tsy mbola atao zany fa asondroty tamin'ny teteza mitany isa taona misondrotra 10% karama mipiasa mpanjakany de zao ve fitondrana tsy misondrotra mbola nakanao fa so ihany moa zareo fa niembotra amin'ny teny nomena raha tsy hiteny koa ny fizarazarana tamin'arivo raha tsy hiteny ny fandoroana bois de rose sy ny karazany niembotra foana izy amin'ny zavatra omeny sy namaniny ka noho izany tokony olon-dehibe manapa-kevitra alohan'ny anapahana hevitra de tokony dinihana tsara hoe fiatraikan'izany raha ohatra ka hoe raha ho tanteraka zany de inona ny fiatraikany amin'ny vahoaka ka tokony ny zavatra ho raisin'ny fitondrana zany ankehitriny zao de tokony izay tsy asahirana amin'ny vahoaka zay zany ny tokony maika indrindra satria ny vahoakany efa ny 80% ny vahoaka efa tsy mihinana intelo isan'andro tsony efa tsy midio tsony inona ny tena raison d'être hotsika amin'ny teny veny tena malaza inona mbola tena anti-piscine mapary amin'izao tsika amin'ny teny zao satria bon nareo zany hoe fa tsy manao opposition nareo zany eo anivony anteminera-pirenena efa lasalasa voajon'ny olona any akafa daholo ny olona voafita amin'ny anarany mapara satria nareo tsy navita nanao déchéance an'ireo olo reo de amin'izao tsika amin'ny teny zao am'izay faible loatra nareo zany marefy loatra mbola misy anti-piscine ve so de zay mahatonga nareo amin'ny teny hoe ndao ravaina le anteminera-pirenena satria tena afa-baraka loatra le mapara noho izay fivoarany toedraraha rehetrarehetra nanomboka tamin'ny petrahan'ny bureau permanent vaovao zay nakatsy ny mapara aloha dia tsy afa-baraka raha ao anivony antenimera-pirenena satria ny mapara de mijoro foana ninona na vitsy zay na maro zay dia tokony ho fantatra maneran-tany aloha ary izany force politika amin'ny mapara zany dia 49 noho izany ngeza be zany ary maneran-tany 49 raha taremarika fotsiny fa tsika mahafantatra fa ny ala ny akabe azany ie 49 zahay ary tokony ny vahoaka zany ny malagasy zany dia ny safidy ny foto-kevitra ijorony mapara satria foto-kevitry ny mapara no nahatonga ny député mapara lany aloha zay zany aloha ny tokony ho hita voalohany indrindra noho izany koa de niaraka natao ihany koa ny fifidianana izay natolotry ny mapara ihany koa ny filohan'ny republika ka ny mapara zany de afaka mijoro faly ary mahatsapa fa matanjaka raha ny fitiavan'ny vahoaka ka izay fitiavan'ny vahoaka izay no ijoronay ary mbola mahatoy izao anay fa raha ohatra ka ny zavatra miseho izay tsy mapara ny menatra fa ny antenimera-pirenena izany antenimera-pirenena zany izay tarihan'ny filohany dia tokony ho menatra ny filohany tokony ho menatra voalohany indrindra raha zalo ny eo amin'ny toerany dia efa misitrika any ambany latabatra koa satria tsy mahavita azy ianao matoa misy izany zavatra rehetrarehetra mitranga ao anatiny io antenimera-pirenena io zany ka menatra ka izay de zalo tsy manana fitokisana intsony ary very fanantenana amin'ny reo député reo ary marina mihitsy fa ny député ankehitriny de tokony député ary tsy hoe tokony moa zany fa député manana izy azy satria dia betsaka ny mpifanandrana aminy ary anisan'izany koa dia maro ireo tarehan'olona izay efa fantatra no ao anatiny zany antenimera-pirenena zany nefa de zao ny zavatra misy fa za aloha de mamerina foana hoe raha tena solombavam-bahoaka marina ianao tsy atahotra ny fiverenana zany fifidianana solombavam-bahoaka zany fa za matoky sy mino fa raha manao référendum tsika hiteny hoe ravana ve zany ny antenimera-pirenena sa tsy 70% mahery
manaiky ny vahoaka andravanany zany anteny mirapirenena fa ianao ve mietrehitra hoe ny filohan'ny republika andrava le anteny mirapirenena fa finalement mety aminy le docilité le fanarahana ambokiny ataon'le anteny tena mety am'le fanjakana io zany hoe tsy aza mietrehitra mihitsy hoe Hery Rajaonarimampianana andravany io raha tsy hoe misy pression mafy be zay mety tsy haiko hoe inona angambany fa ny député tsy anaiky fandravana indrindra ireo le misy hoe 101 sy ny raiky amby zato sy ny sisy ireo ny filohan'ny républicaine koa tsy andrava satria mety aminy io finalement azony atao gauche de gauche azony atao droite de droite fa ny marina zany fa ny fikambanam-be iraisam-pirenenany efa mahita hoe marefo ny fitondrana zay ny mahatonga anazy a tsy manome vola n'izao fitondrana izao zay ny mahatonga n'ilay sakana tsy ampandrosoana satria jeren'ny fikambanam-be iraisam-pirenena fa misy lanjany a reto mapara reto raha nisy zanay fotsiny jereva na mivadika na tsy mivadika misy lanjany reo an'ireo ka noho izany a tsy matahotra tsy matoky izy zany a ny force izay force politika ananan'izao fitondrana zao anisany sakana angezabe zany a tsy iemoran'ny fikambanana iraisam-pirenena ka za mahita fa za moa mamerina foana hoe raha ohatra ka te hiova ho any amin'ny fampandrosoantsika tokony iverintsika amin'izany fanarahan-dalàna zany eny ary sotranao mitondra n'izay devitra zay sao dia misy anampinao anazy alohan'ny hamaranantsika ny resaka ary ia efa misaotra Ramatoa Lalatina misaotra ny radio Free FM ary mitodika amin'ny vahoaka malagasy ny tenako amaranako ny teniko zany dia izahay dia aza diso fanantenanareo fa izahay solombavam-bahoaka izay ny vidinareo amin'ny anarany mapara zany satria mapara mifatako ny foto-kevitra hijoroany dia mijoro hatrany ary eo akaikinareo vahoaka mandrakariva na mafy na misarotra fa dia mampahery ny vahoaka rehetrarehetra manerana amin'ny Madagasikara mbola ho avy ny maraina vaovao aza kivy ary aza miandry ny fitondram-panjakana aza miandry ny olona tsy ho hita fa okaretsika malagasy mba hiara entana foana amin'ny zavatra mitranga eny amin'ny faritra misy atsika mba tonga dia andray andraikitra ifanampy asehotsika ilay fitiavana izay efa ao anatsika indrindrandrindra fa fihavanana dia miravina ny zavatra rehetrarehetra fa raha fitondram-panjakana sy ny tompon'andraikitra samihafa no endrasana mety ho elaela kokoa fa alohantsika tonga dia mampiseho an'izay fihavanana mahamalagasy izay apetrakitsika ilay fomba fiteny ohabolana hoe tanakavy sy havanana izay didy marary ary trano atsimo sy avaratra izay tsy malika alofana ka okitsika malagasy ifankaty arotony amin'izao zavatra zao fa Andriamanitra mahay zavatra rehetra ary izay mamafy no hijinja mivokany ary eto dia miantso mihitsiny hoe ho an'ireo manao fananina izay manao ratsy reo hovalian'Andriamanitra reo satria ny firenena malagasy sy ny vahoaka malagasy dia tsy sarotra be misy valy misy tody zany mahazo anao raha ohatra ka manao ratsy amin'ny vahoaka ianao misaotra indrindra ary